eto Mananjara no ametrahantsika voalohany ny digitalisation amin'ny alalan'ny poketra. Izany hoe ny karama ny mpampianatra rehetrarehetra mahazo carte avokoa izy ireo tonga dia milatsaka isam-bolana ary tsisy karama ho tara intsony ho an'ny mpampianatra rehetrarehetra manerana ny Madagasikara amin'ny plafobay. Azo tehaka mampiberaketsika zany plafobay. Fahafaliana be ho anay no mahitanao tonga etsona manome lanja goavana ahafahana manao ny modernisation ny Madagasikara. Ka tonga etontsika ilancé ny carte anoavana ny karaman'ny mpampianatra izay hitantsika etona. Anaovantsika ny lancement officiel les cartes de paiement ao anatin'le digitalisation ny moyens de paiement ny maître fram manerana androso. Tonga eto amin'ity toerana ity tsika eto ny Brahoan'ny Poste eto Mananjara. Eto no anaovantsika ny lancement officiel ny digitalisation mba ahafahana mandoa ny karaman'ny mpampianatra rehetra mihitsy manerana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny carte visa. Zavatra lehibe mihitsy tafiditra ao anatin'ny hoe modernisation de Madagasikara ny fanaovana ny digitalisation amin'izao zavatra ataontsika izao. Ianareo mpampianatra fram izay eto Mananjara sy manodidina izay no anaovantsika ny lancement ny carte bancaire ity androany. Ohatran'izao zany le carte anareo le carte bancaire mba mendrika mba azo carte bancaire kosa ny mpampianatra malagasy. Zany no fampandrosoana apetratsika. Mpampianatra fram natao voalohany fa ny mpiasa-mpanjakana rehetrarehetra mandra-patapitra ny eo anelanelan'ny 2000 afaka herintaona 2022 eo dia tsy maintsy vita daholo mpiasa-mpanjakana rehetrarehetra mahazo carte daholo.